be. Voilà, misotro rano kely a. Afaka manomboka tsika. Miarabantsika rehetrarehetra, tonga soa indray ato anatin'ity vidéo anankiray ity tonga soa eto amin'ny chaîne Nanona Lifestyle indray androany tsy haiko natadidinareo fa mino fa tadidinareo ilay vidéo mikasika an'ilay story time nampiasa produit tsy tena izy iny ao dia be mihitsy message tonga taty amiko taorinan'iny hoe mba hanao vidéo mikasika an'ireo produit tena izy indray ary nefa abordable afaka mba vidiana indray ary mba ahafahanay misorienté kely indray. Dia androany zany hanao vidéo mikasika an'izay aho hanao revue kely na fond de teint anankiroa abordable tsy dia lafo mihitsy nefa ny anankiray tena efa nampiasaiko rehefa niresahako anareo ihany izy ity ny Fast Base ny Révolution Makeup Révolution dia ny anankiray any LA Colors zany liquide makeup ity mbola tsy nandrambako mihitsy izy ity fa eo tsika mahita anazy hoe tsara sa manahoana afaka vidiana ve sy ny sisa dia raha mahaliana anareo dia manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany assure j'aime raha toa ka mahaliana anao afaka micommente ihany koa mipartager dia aza adino misabone raha toa ka mbola tsy abonné eto amin'ny chaîne dia manindry ihany koa an'ilay laklosy kely mba ahazonao notification rehefa mamoaka vidéo za averiko kely aloha fa manomboka izao dia isaky ny sabotsy no misy vidéo eto amin'ny chaîne araky ny fangatahanareo moa zany araky ny safidinareo moa zany dia zay lasaritsika. Lasaritsika ho resahantsika aloha mikasika ny packaging ny prix ny forme sy sisa ny consistance dia avy eo ho testétsika le izy mariako kely aloha fa tsy hanao vies tsika hoe izy tsara amin'izy reto fa hanao revue fa raha ohatra ka mahaliana anareo no manao ohatra hoe vies na manao test na produit zany izy tsara dia tena nanao en commentaire aza misalasala tena nanzay en commentaire dia afaka ataontsika izay iza no ataontsika voalohany ny Makeup Révolution angamany ohatr'izao ny forman'ilay izy rehefa tonga dia en stick moa zany izy ity dia tena tiako be mihitsy ity fond de teint ity angambany tiako indrindra hatramin'izay nampiasaiko efa nampiasaiko moa zany izy ity fa zany hoe mbola tsy nataoko revue taminareo dia izay no tiako anaovana anazy. Dia ohatr'izao zany dia misy ohatry ny détail kely en rose gold kely izy dia tena tiako be dia tena mahafatifaty anahy ny packaging-ny mifono ao anatina sachet le izy rehefa tonga dia misy tante raha tsy diso 18 sa ohatrohatran'izay angambany raha tsy diso ny tante amin'izy ity dia ny tante nalaiko F12 dia matetika rehefa ohatra hoe tantina gasy ohatrohatranazy zany dia matetika maheno foana hoe F12 dia raha ohatra zany nareo ka manana tante manana ino moa po ohatranahy ny lokony dia afaka alainareo ny tante F12 dia tsy dia misy soratra hoe inona loatra moa amin'ilay izy fa ohatr'izao fotsiny tsotra dia tsotra be ohatr'izao dia en stick araka ny lazaiko teo tiako be mihitsy n'ilay izy ohatry mbola misy an'izao détail kely izao anatiny ohatr'izay ny forman'ilay paozin'ilay Fast Base dia ilay LA Colors indray ilay liquide makeup aloha izy ity fa adiniko angamba no teny mazana maheno foana momba n'ilay Truly Matte iny dia mbola ao andramako kely mbola hanao commande dia andramako eo fa ity aloha ilay liquide makeup dia ohatr'izao ny formany misy pompe kely izy misy sarony kely ohatr'ity dia afaka pompe no anaovana anazy dia ity teinte ity zao tanina dia hitako hoe ohatry ny mety amiko fa tsy fantatro na ho diso na marina fa hitako hoe ça va ouais je pense hoe ça va izy ity dia misy soratra eo amin'ilay izy hoe liquide makeup mazava ho azy dia fond de teint dia tsy haiko na teny espagnol angambany hoe maquillage liquido dia donc ity tsy fantatra hoe firy millilitre fa eto aloha 33 millilitre donc ça va quand même dia ny prix an'izy ity
veste base tia 42 000 ariary en moyenne eto Madagasikara, dia tia eo amin'ny 25 à 30 000 ariary eo na 35 eo zany arakaraka ny mpivarotra ny vidiny. Eo andramantsika amin'izay ary izy ozy anankiroa ny tarehako dia ny ilany ataontsika n'ilay vaste base dia ny ilany ataontsika n'ilay élécolors. Bon, za moa zany no an'ny alikako ny serre-tête-ko lalaoviny dia nikakikakeriny dia simba, tsy manana serre-tête intsony aloha hatreto. Ataontsika an'ity fa tsy maninona, c'est pas grave. Dia ampiasa base kely aloha tsika alohan'ny anaovantsika anazy le base matifiantany AOA Studio zany ty ampiasaiko ty. Efa kelikely koa izy ty fa tsara, tena tsara. Eo amin'ny latsaky ny 20 000 ariary eo izy ty raha eto Madagasikara manokana no resahantsika. Eto foana moa zany resahantsika. Voilà, voilà. Dia ataontsika test aloha ny ity make-up révolution ity zany tena valeur sûre, tsy misalasala mihitsy amin'ity tena hoanareo zay ty fond de teint en stick ohatranazy zany dia afaka tena mampiasa an'izy ity tena sans problème, tena tsara, tena tsara, tena tsara. Voilà. Hitanareo tonga dia ohatrany hoe unifié be zany ny tananao. Tsy haiko na hitanareo zao ny mahasamihafa an'ilay izy. Dia vao une fois manao an'ilay izy ianao dia ohatrany hoe tonga dia ohatrany hoe mahavatena be zany. Na hitanareo zao mahasamihafa an'ilay izy za zao mahita be. Ohatr'izao azo lazaintsika hoe couvrance moyenne ihany ilay izy de toute façon raha hoe tarehy tsy dia betsaka imperfection dia tsy mila hoe couvrance be hoe manahoana fa mety aloha averintsika kely itsika. Tena bilabila be ny tsipika. Bon, zay iny dia ohatr'izao ny rendu an'ilay izy. Tsy haiko na hitanareo mihina fa hitanareo fa mazava ihany koa se. Sa ahoana ozy nareo? Dia ny tenue raha io manokana zany raha io vaste base manokana dia tena mitana. Ataontsika hoe eny tsy tena hoe ela be hoe maharitra mandra-parivony andro, mila repoudrena kely, mila asiana retouche kely rehefa harivariva iny, rehefa le efa harivariva ataontsika hoe amin'ny telo any na ohatr'izany. Fa sinon raha olona tsy dia tena hoe mamonjy zavatra tena important be dia hoe zavatra andavanandro zany dia mety ilay izy. Dia crémeux be hitantsika amin'izao fa crémeux be ilay izy dia asana ho teintiko izy ity fa ohatrany hitako hoe mazava kokoa noho ny carnation ny fahitako anazy. Ndraiky ako tonga dia be manitra be ilay izy zao ny zavatra tsapako, tena manitra be. Tsy dia fotsy be ka fa crémeux be araka ny resaka. Dia tsy couvrant mihitsy raha zao izy zao tena tsy mi-couvre mihitsy zany hoe raha olona tsy misy incarnation, tsy misy imperfection, tsy misy imperfection zany dia mety maivana be mitondra anazy aloha. Raha par rapport ny hoe ty zany zao dia ty tena maivana mitondra anazy tsy haiko hoe mila ampiana touche kely ve dia amin'izay mba maina moa mandrakondrakotra kokoa. Fa tantika any ilay izy. Ny tao amin'ny foundation aloha zany dia io teinte io no momeny.
Lasa pitsika kely hoe hitantsika eo hoe misy maina moa couvrance kely ihany ve le izy. Bon, misy bouton kely io tsy misy fiovana le izy. Tena maivana be ohatriny tsy manao fond de teint zany ianao manao an'le izy aloha kosa e. Tena c'est un bon point mihitsiny. Fa resaka couvrance aloha tsy misy mihitsiny le izy. Fa araka le teniko foana hoe ty zany couvrance tena mba raha hoe par rapport an'izy roa zany ty misy kokoa. Tsy mijery caméra mihitsy aho fa variana mijery an'le izy azony tena mbola vaovao amiko ty. Dia ny fofony aloha tiako mba tsy le hoe fond de teint be ireny fa manimanitra. Dia izao ny résultat, asa hoe inona ahoana ny fahitanareo anazy. Ty zao les colors dia ty le iza moa le fast base le any make up révolution. Tena mafana be ny andro nefa milatsaka ny orana. Misy mpamosavy maty ozy ny gasy raha ohatra ka mahita an'izay izy. Bref, dia ohatr'izao ny résultat n'le izy tena samy tiako be daholo na ity na ity. Ty zany ny point fortny maivana be le izy ohatrany hoe tena tsy manao fond de teint mihitsy ianao ny fahenonao ny vatanao moa zany. Dia nefa tena miepose tsara ny tahako le izy dia tena tiako. Zany hoe raha hoe ho an'olona tsy dia be imperfection zany raha hoe tsy dia misy imperfection ianao nefa ny tia fond de teint dia mety tsara iny. Dia tia indray raha misy hoe imperfection kely nefa ny tsy dia betsaka ihany koa dia raha ohatra ka hoe tianao kokoa hoe maty kokoa le tarehy zany dia le fast base ny hitako hoe tena mety. Bon, nanaovako elaela izy izay mbola foana aloha ny orana dia miala tsiny raha somary ohatrany hoe latsaka kely ny feo. Dia nasoriko le tsipika eto satria za moa ve dia hanao an'le tsipika eo mandehandeha fa nasoriko le izy dia hatreto aloha mbola tena intact tsara le izy, mbola tsy nisy hoe inona. Dia ampiseho anareo ihany koa zany za hoe mifindra ve le izy sa tsy. Dia ty zao ny le make up révolution. Raha mahita nareo raha oharina dia misy tsipika kely ihany io zany hoe mihetsika kely ihany le izy fa tsy dia tena hoe grave be. Dia eto indray le colors tena mitana be le izy tsy misy. Tena napetrako nisy niraikitra mihitsy ary fa tena fotsy tsy misy problème mihitsy le izy. Donc tena tiako be ity fond de teint ity zany. Le make up révolution somary mifindra kely mety hitanareo ve asa. Zay zany ny tenue an'zareo ohatrany lasa manao viaisa kely ihany fa eny hatrizay moa za zany ty foana ny tena tiako fa afaka hoe mba misy tiana afaka kokoa indray koa dia ohatrany hoe tiako zao ty tena tiako. Ny tenue an'le izy ho ataoko en barre d'enfant ngambany ity les colors ty hoe naharitra firinina fa araka ny teneniko anareo hoe ty zany tsy tena hoe maharitra hoe tontolo andro be fa mila asiana retouche kely ihany en fin d'après-midi ihany na ohatr'izany fa ho lazaiko anareo fa satria efa manomboka maimaizina dia sao dia tsy hita intsony rehefa avy eo fa ho teneniko anareo ny tenue an'le izy hoe manahoana na ho alefako eto amin'ny écran eto. Dia izay angambany ny resaka ahoana moa zany resaka débakage ohatrany hoe le teto izao nasorako dia zany hoe voakitika kely eto amin'ny orony eto afaka mora asorina ihany zareo tsy dia tena le tena hoe collant be mandreraka ireny manao ny démaquillage fa mora asorina ihany.
dia izay ngamba no mahasakazana tolotro indray androany a mino fa mety hoe nahaliananareo ary mety adeside anareo mikasika ny resaka fond de temps averiko ihany a fa raha ohatra ny anareo ka te ahita ny hoe aiza ny inona ny tanto mety ety aminareo amin'ny tel ou tel fond de temps dia afaka miditra amin'ny site ny findation.com ianareo a sorataketo dia ao izy a afaka manome anareo lista maromaro amin'ireo zay tantona fond de temps mety aminareo dia izay no androany a raha toka ka mahaliana anareo ny vidéo dia azadino manisy j'aime dia micommente ihany koa ary mipartage tsy maninona mihitsy a dia azadino ihany koa ny misabone raha toka ka mbola tsy abone ianao a miactive ilay cloche kely mba ahazonao notification rehefa mamoaka vidéo za dia azadino ihany koa manaraka ana amin'ny réseaux sociaux raha toka ka mbola tsy nataonao izany a Instagram sy Facebook samy ataoko daholo a dia amin'ny Instagram tena mizaha hoe story sy ny ohatr'izay ny andavanandrom-piainako a dia azadino a ny misabone amin'ny reo compte ireo dia izay a rehefa dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray a amin'ny sabotsy indray izany ny fotoana antsika manaraka ho amin'ny vidéo vaovao a dia mandrapiresaka indray veloma daholo.